Nah
Raisin'i Jesosy tsika rehefa mandolo tena ho azy. Alohan'ny henontsika ny ten'Andriamanitra dia andao mbola anatona an'i Jesosy any tsika. Ianao Jesosy ny ilaiko, izany no tony vavakintsika ao anatin'ny tonkira. Ianao Jesosy no iriny foko. Tario ahita anao Jesosy. Manatitra fiarabanantsika rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana androany anio alahady voalohan'ny volana aogositra 2020 zao. Ka mialohan'ny andrenesantsika an'izany ten'Andriamanitra izany dia hiary hivavaka isika. Hivavaka isika tompoko. Jesosy io dia mbola misaotra sy manome voninahitra ny anaranao masina izahay. Andriamanitra ray, zanaka fanamasina, ilay telo izay iray. Indreto ny vahoakanao tonga indray amin'ity fotoana ity izay fotoananao aminay satria ny fotoana tokoa dia tsy anay fa noho ny fahasoavanao ny famindrampolonao dia anatratra izao fotoana izao izay reto. Na izao izay mpanompo kely
bidiky sy kely indrindra aza Jesosy ary ny tenako tokoa dia tsy mendrika noho ny hafa fa noho ny antso noho ny fandaminanao dia anjarako no hitondra an'izany teninao izany fitaovana fotsiny ary mangataka ny fananao masinao no ampiteny fa tsy ny fahalalako na ny fahaizako na n'izay mety ho zavatra fantatro fa ny fananao masina mihitsy no amin'ny teny ao am-bavako ho an'ny vahoakanao ary izany teny izany dia ho balisamba ho anay tsirairay avy izay mila fanasitranana izay miandry ianao satria hiteny aminay ianao dia apetrako am-bavaka aminao Jesosy nisy tokantrano na aiza n'aiza misy anay manaraka an'izao teninao izao na izahay aty Kanada na ireo fianakaviana ireo mpiara-miazakazaka ny Madagasikara na ny firenekafa ihany koa izay mahatoky manaraka an'izao fotoana miaraka aminao izao dia ho anao ny dera sy ny aza ary ny voninahitra ary fatoranay amin'ny herinandranao Jesosy ny asan'ny devoly izay mitady andringelona ary atolotra anao hatrany ny dera sy ny aza ary ny voninahitra hatrany amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen amen. Jerentsika araky ny fanasana ho antsika izay nahita izany ao amin'ny bokin'ny Isaia 40 verset 31 amin'ny anaran'i Jesosy ny makitsika azy fa izay miandry an'i Jehova kosa dia androso hery elatra no hiakarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka. Mahafinaritra ry havana dia eto am-panombohana dia manana teny mamy manana teny foana hatrany ho aso ho anao Andriamanitra ary ianao izay manaraka io na za izay mitondra izany teny izany koa aza dia mahazo ary misitraka an'izany tenin'Andriamanitra izany satria Andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona niza na izay mitondra ny hafatra na izay mandeha ny hafatra samy mahazo avokoa. Eto amin'ny fampidirana dia ho antsika izay nanaraka ny fitaovavana tamin'ny alahady heriny tany eto am-panompon'Andriamanitra dia niresaka n'ilay tantaran'ilay vehivavy naharaha 12 taona tao amin'ny bokin'ny Marka 5 mpanompon'Andriamanitra hoe Dieu est au contrôle, Andriamanitra dia Andriamanitra mifeny zavatra rehetra, Andriamanitra dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Dia ny lesona ho tsoahana ao anatiny io ary ny ten'Andriamanitra dia tena mifameno ary loha hevitra ho raisitsika amin'ity ten'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity dia izao raha omentsika loha hevitra izy dia hoe Jehova toy ny endrika vavaka ny lohatenin'ny fotoana androany dia hoe Jehova mampianara anay na mampianara ahay miandry anao. Raha mijery an'ilay mivena amin'ilay tantaran'ilay vehivavy naharary nandritra ny 12 taona dia hitantsika amin'izany zany fa miandry raha ampifandraisiko amin'ity ten'Andriamanitra ity zany amin'ity eto amin'ny fampidirana hoe miandry 12 taona dia raha jerentsika tokoa Marka 5 andininy fa 5 sy andininy fa 4 dia tena nitady mpanao fanafody nitady mpitsabo ity vehivavy ity narary nandeha ratsy tsy nijanona io izay nanana tsy fahasalamana io nandritra ny 12 taona nefa ny zavatra hitany vao mainka azy izy nianarary 12 taona zany izy niandry fanasitranana nitady an'izay niandry hoe roviana raha ty no sitrana dia hitantsika fa tonga Jesosy fanena tamin'i Jesosy izy dia mikasika ny lamban'i Jesosy izy dia sitrana. Raha jereny zay niandry 12 taona izy zay zany fotoana ny andrasany teo. Mampatsiahy hoe tena Andriamanitra tokoa ne ka ho contrôle ny zavatra rehetra dia na isika rehetra izay mbola eo am-piandrasana azy io azy dia malala antsika izy malala tsara mihitsy zao izy malala anao izay manaraka izy hoe ianona zao miandry zavatra ohatr'izao iranona zao misy zavatra ohatr'izao efa nandrasany fa mbola am-piandrasana izy dia fa ny an'ilay vehivavy ity zao fantatra Andriamanitra tsara hoe 12 taona nikatsaka teny izy dia tonga ny fotoanan'Andriamanitra taminy vita ny 12 taona tonga ny fanasitranana niditra tsihatra Andriamanitra nandalo Jesosy dia sitrana izy. Dia ho faranako ny fampidirana fa tsy valapatra be amin'ny fampidirana fa tsara ihany nefa miaina miverina amin'ny tena fiainantsika andavanandro hoe na ny fiainantsika andavanandro koa raha maha olona hoe rehefa mandalo tsy fahasalamana dia inona ny zavatra misy lasitsika makany mpitsabo mitady doktery na lasitsika makany amin'ny aty amintsika aty Kanada zao hoe rehefa misy tsy fahasalamana tampoka na grave dia lasa makany amin'ny urgence dia ity ny tena ohatran'ny mampime nefa izay ny zava-misy na makany amin'ny urgence azy ianao dia rehefa tonga ianao dia ozy izy hoe misy patient io magaga amintsika miteny malagasy izy dia hoe misy olona marary io zany hoe olona marary nefa miteny frantsay izy dia zay ny ilazany azy hoe misy patient izy misy patient io
ka na any amin'ny urgence ary ianao de mbola qualifien'le olona any hoe patient zany hoe miandrasa aloha de misy aty zao misy be deabe ny olona miandry ray andro ao amin'ny urgence nefa efa amin'ny urgence ao mivontsy taitra ray andro vao voarain'ny dokotera miandry ianao miandry ray andro na patient aza ny qualifienanao ny tiany aviana am'izay de zao hoe na amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tsotra ara de tena misy iainantsika zany hoe miandry zany fotoana miandry zany hoe misy temps d'attente ary anisan'ny zavatra tsy mora le miandry amin'ny fiainana andavanandro tsy fantatra aloha ianao fa na ho anahy manokana hitako hoe tsy moramora le miandry ary ahafantarana antsika maizy antsika koa izay hoe tsika miandry zay hoe manahoany mety manahoany tsika ao anatin'izay fiandrasan'izay na ianao manao fotoana amin'olona ka miandry ny olona ohatra tsy tonga le olona na sady tsy miteny le olona de eo ianao miandry eo inona no ataonao andeva ianao sa hitohy andry ohatra zany resako zany fa tsy mora le miandry de fa ny zavatra ho resantsika eto de tsy teran'izay fiandrasana ara-nofo zay fa fiandrasana an'Andriamanitra hiditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika izay kokoa amin'ity amin'ny tontolon'ny ara-panany tena hozarain'ny ten'Andriamanitra ary hoetiny ampianarana anao hifankairezantsika amin'ity anio ity ahoana ny endriky ny fotoany andrasana raha jerentsika zay côté pratika na ara-panana maolona na ara-nofo de mitovy zavatra telo no mety iseho rehefa miandry ianao na miandry vetivety tena hoe vetivety kely de tonga le zavatra andrasanao na ianao miandry fotoana somary lavalava na tonontonony na ianao miandry zavatra ela be mihitsy samy miandry daholo ireo fa samy manana fotoanany de ohatr'izay misy koa tsika amin'ny tontolo ara-panahy mety misy zavatra andrasako any zao mety misy zavatra andrasanao de mety vetivety niandry an'le izy de tonga azonao le zavatra nyandrasanao tamin'Andriamanitra mety misy efa niandry fa mbola tsy tonga le izy fa efa elaela ihany kely zay fa mbola tsy tonga misy efa mety efa niandry efa mataonany maromaro fa mbola tsy tonga ihany le izy fa ny zavatra inona azo inona de zao hoe zay miandry an'i Jehova ary ko ten'Andriamanitra io de mandroso elo izy zany hoe samy manana ny fotoana antsika eo amin'le fiandrasana ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity de mizara roa mazava irosika amin'ny fizarana an'izay ten'Andriamanitra zay hoe izay miandry an'i Jehova de androso elo kosa de mizara roa no ny ty ten'Andriamanitra amin'ity anio ity ny tapany voalohany de nitovizan'izy anankiroa de aka tantarana personagen'olona roa tsika amin'ny ten'Andriamanitra tantarana olona fantatritsika olombelona tahakatsika patriarka sy mpanjaka zany hoe ny tapany voalohany de ho jerentsika ny tantara ny ampahan'ny fiainan'ny Abraham izy tamin'izany mbola tsy nanao fanekena vaovao tamin'ny Andriamanitra fa i Abraham no jerentsika ny tapany voalohany de aveo tsika amin'ny tapany faharoa ao anatin'ny famaboasana an'ity ten'Andriamanitra ity ho resantsika ny tantarany Davida mpanjaka manasanao ampitiavana ahatratra amin'ny farany fa anana teny tsara teny mamy toy ny tantely toy ny balsama ao antsika zay eo ampiandrasana valimbavaka eo ampiandrasana zavatra amin'Andriamanitra fa de ampianatra atsika izy ary za mino fa aoriana ty ten'Andriamanitra ity de anampy anao ny ten'Andriamanitra eo ampiandrasana zay zavatra andrasanao avy amin'Andriamanitra amainina amiko zany amainao amintsika rehetrarehetra eny ary araky ny teniko teo hoe samy miandry zany tsika zao de alohan'ny hidirako amin'le tapany voalohany de mba te hanokatra fanontaniana kely aminao ny ten'Andriamanitra hoe manokatra fanontaniana kely aminao hoe andao ary aloha anao fanontaniana de anao ihany mamaly azy aminao tao anatin'izay ary ataoko hoe actualisentsika amin'izao zava-misy amin'ny zao vanim-potoana iainantsika zao fanontaniana ray apetraka de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ozy ahako aminao hoe inona zao ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra averiko inona zao ny zavatra teny andrasanao amin'Andriamanitra amin'izao tsika miteny zao tenena zavatra ray aminao sy Andriamanitra de tazomo anao zay fa za zao manana ary normal raha manana raha tsy manana ataonty amin'Andriamanitra de mety ohatra ny ho hafahafa ihany satria ahoana moa zany hoe hiara-dia amin'Andriamanitra miaraka amin'le raintsika de tsy misy zavatra andrasanao mihitsy aminy fa de enao zany ohatrany hoe raha dikan'izay zany amiko raha za manokana de mahatsapa hoe toy ny mavita tena tsy zavatra andrasako mihitsy amin'le data fa za mazanaka anahy de mandeha fa mino fa ho tonga any amin'le tanjona fa tsisy atantoko mihitsy any amin'le data hafahafa ihany zay de zay na tonga na ity am-panomboana hoe mametraka fanontaniana isika hoe inona ny ataontinao amin'Andriamanitra jerentsika ao amin'ny hiditra amin'ny tapany voalohany tsika mikasika ny tantaran'ny Abraham de hoskafatsika ao amin'ny Genesis
Genesis 1:15 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Saray tamin'ny Abrahama, indro ankehitriny a efa tsy nanome zanaka ahy Jehova, masina ianao mivady amin'ny mpanompo vaviko, angamba ahazo zaza avy aminy aho. Dia noenony Abrahama ny feony Saray. Tsy ho voaboasantsika intsony io tantaran'ny Abrahama sy Saray io a, fa tantara zay mino fa maro amintsika na ny sekoly alahada azy mety efa mahafantatra tsara an'izay. Fa matoa io a miverina eto a dia misy lesona ngeza be, misy lesona ampanahy. Tiany Jesosy indray ho zaraina amiko a, tiany Jesosy a ho zaraina aminao. Raha iverenako kely fotsiny ny zava-nisy teo alohan'io Genèse 16 io a, dia raha mijery ny Genesis 5:10 ianao ny contexte dia zao amin'ny 4 dia amin'ny Genesis 5:10 dia hoy sisa ten'Andriamanitra hoe, ary indro ny tenin'i Jehova tonga taminy ka nanao hoe tamin'ny Abrahama io hoe, tsy andovanao izany fa izay ateraky ny kibonao a no andovanao. Teo lolo-keliny io zany dia namety teny fikasana, teo ny teny fikasana voalohany voarain'ny Abrahama tamin'Andriamanitra. Teto a amin'le verset 4:11 vaketsika teo a, tany ho any amin'ny 40 taona tany a, i Abrahama teo raha ny teny tamin'io Andriamanitra. Dia ny zavatra nisy a dia fantatsika loatra fa i Abrahama Saray samy efa nalala, fa nahazo teny fikasana avy amin'Andriamanitra zareo hoe tsy izany olona zany nandovanao a, raha ny teny Abrahama hoe tsy manan-janaka izay fa antitra, fa tsy izany ny andovanao fa ny ateraky ny kibonao a no andovanao. Dia nino an'izay Abrahama eo amin'ny 5:5 le oloha hoe nino Abrahama fa ary nisy an'Andriamanitra fahamarinany Abrahama izay finoana izay. Ny zavatra nisy anefa 13 taona taty aoriana, 12 taona taty aoriana, satria teo amin'ny 570 taona ny Abrahama nazo an'ilay promesse voalohany, dia 11 ans après a tsy nahandry Ramatoa Saray ny resako a, fa ny fomban zareo tany Mesopotamia ho an'ny mpahay tantara ara-baiboly dia hoe rehefa misy jiosy tsy mifampiteraka izy mivady a, dia azo ekeny eo amin'ny fiarahamonina izay raha manana mpanompo izy na mpanompo vavy izay miaraka aminy ao an-trano ao a, dia manana fahefana ilay ramatoa zany le mpampiasa hanome ny mpanompo vaviny a hivady amin'ilay raim-pianakaviana, dia raha miteraka izy a dia lasa zanak'le izy mivady lehibe zany a zay zaza zay. Dia tonga dia zay ny réflexe nataony Saray. Tsy nahandry tsony izy ny fanatanterahany teny fikasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izy mivady, dia i Saray a no niteny tamin'ny angavy an'ny vadiny hoe tena miangavy anao a, miaraha amin'ny mpanompo vavy Agara Egyptiana io a, dia miteraha aminy fa amin'ny zazanao izy. Dia nagaga koa dia niainy ny tenin'ny vadiny i Abrahama. Zay zany aloha dia hitantsika fa nanaraka ny tenin'ny vadiny a i Abrahama. Inona ny lesona voalohany atsoahano anatin'izay scénario zay? Eo amin'ny lesona amin'ny fiainantsika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, amin'ny maha-ankohonana antsika ihany koa, ny mpivady ny resahana. Dia mitodika manokana aminareo vehivavy ny ten'Andriamanitra sy ho aminay lehilahy koa hoe ianareo vehivavy a mahaiza manome tolotsaina marina sy tolotsaina mahitsy araka an'Andriamanitra ny vadinareo. Toy izany koa tsika lehilahy mahaiza miaina ary mahaiza mandray a sy mahafantatra hoe ahoana zany tolotsaina omeny vaditsika zany a alohan'ny andraisantsika fanapahan-kevitra. Teto zao a tonga dia nanaiky Abrahama, tsy niady tamin'ny Saray izy fa tonga dia okay, dia zay dia niankiteny le izy a teraky Agara niteraka ny Ismaela. Tsy ho ataoko lavabe ilay tantara fa fantaritsika ny zavatra misy a dia zao teraky Ismaela bevoky Agara, dia mainy afinatsangany ty Saray, lasa velom-pialonana izy, lasa nampijaliany le mpanompony a, satria tena nahazo anaka tamin'ny Abrahama lay mpanompo vaviny, ary dia lasa nitsoky Agara, nitsoka tany anefitra izy amin'izy bevoka iny, ary teraka soamantsara izy, ary
ny anjelin' Jehova no nyteny taminy hoe Ismaela ny anaran'io zazy io a, zany hoe ny enon'Andriamanitra ny fitarainany Iagary. Zay ny dikan'le Ismaela hoe ny enon'Andriamanitra ny fitarainanao. Andriamanitra nanaja an'izay safidin'ny Abraham zay satria izy mivady ny fanaraka tamin'izay tao. Andriamanitra nefany tsy mbola io a lay zaza zanaky ny teny fikasana. Ary raha mijery tsika any amin'ny Galatiana toko Galatiana toko 4 any, ny tenin'ny apôstôly Paoly nampianatra ny Galatiana izy hoe tsika ho izy tsy zanaky ny ara-nofo fa tsika zanaky ny teny fikasana. Ohatra ny teteny izy hoe isika taranaky Isaka, taranaky zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, zanaky Jesosy, tsika zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, zanaky le teny fikasana fa tsy zanaky nofo. Zay teny apôstôly Paoly hoe hevitra nataony Saray ny vadiny a nananany any Ismaela fa tsy tao le planin'Andriamanitra. Mbola tsy tao a lay teny fikasan'Andriamanitra amin'le hoe andovanao ny zanakao. Nangina Andriamanitra nanomboka teo amin'ny Abrahama 86 ans, tsy niresaka taminy ny momba n'io teny fikasana io Andriamanitra fa niandry, ary de niandry mbola niandry 13 taona, mbola prolongé 13 ans de plus le temps d'attente. Raha cumulena le temps d'attente ny Abrahama zany a 75 ans izy nahazo ny première promesse hoe andovanao zanakao. Any amin'izy 99 ans, 24 ans d'attente Abraham vao niverina niresaka tamin'ny Andriamanitra ary nanatanteraka, ary zay Andriamanitra marina azy. Andriamanitra izay zavatra navoaky ny vavany de tanterahany, zavatra navoaky ny zay nolazainy de toviny efainy. 7 taona Abrahama zay vao niverina niresaka tamin'ny Andriamanitra ny amin'ny teny fikasana, ny amin'ny fanekena vaovao nataony tamin'ny Abrahama, de teo novainy ny anarany sy ny sisa. Ary hitantsika zany any amin'ny Genesis toko 1:20 fa teraka teo 100 taona any teraka soamantsara Isaka ilay zanany tamin'ny Sara zay valibavaka fahagakana nataon'Andriamanitra tamin'ny izy mivady. Raha akalesontsika any amin'izay tapany voalohany zay, tapitra sady ny tapany voalohany de zao. Ary zay no natonga ny tenin'Andriamanitra nanomentsika ny tamin'ny tian'io ty hoe Jehova ô mampianara anay ahay hiandry anao. Amin'ny maha olombelona ahako amin'ny maha olombelona anao amin'ny maha olombelona atsika nofo sy rà, tafy nofo sy rà, de mitoetra ao anatintsika, mora raisitsika, mora tinafitsika lay toetra hoe maimaiky, tsy mahandry, teanao zavatra mialofa tsy mahandry ny tantana, tsy manaraka ny lamina tian'Andriamanitra napetraka. De io hitantsika ny vokatry ny tantarany Abrahama sy Saray io, fa nahatramitsika miresaka zao azy de mbola hitantsika foana ny vokatry ny nataony Abrahama sy Saray tamin'ny niteranany Ismaela, fa hatramin'izao tsika miteny zao de mifandona foana ny taranak' Isaka sy ny taranak' Ismaela zay samy zanaky Abrahama ihany reo, satria vokatry ny fahaterahany, vokatry ny fahamaimaiky, vokatry ny tsy fiandrasana an'Andriamanitra, vokatry ny tsy fahaizana miandry ny fotoanan'Andriamanitra. De lesona ho azy za zany zao de hoy zako hoe Jesosy eo mampianara anay zany hiandry anao mba tsy hanaonao tonony ataony Saray hoe maimay foana, ary aveo nefa may ny afo natsangany ka tena be voka tokoa ary ty mpanompo vavy ty ka niteraka. De aveo izy indray no tratra farany hoe ary zaza tsy niteraka kay le mpanompo koa tena niteraka. De nandrora amitsy lany sy fitenenantsika malagasy zay, ka tsy hoitsika kristianina tsika efa manara-dian'i Jesosy ane nanao an'izany, anana an'izany toetra zany hoe ho maimaika, ho taitaibomba na ho taitaitra, de anaonao akafanam-pakevitra tsy ampiheverana, akafanam-pakevitra tsy niandry an'Andriamanitra hiditra atsehatra. Zay no lesona, ary misy lesona goavana azosika tsoana ny amin'ny tantarany Abrahama sy Saray io. Aza mamaika, maiza miandry ny fotoanan'Andriamanitra, fa tsy maintsy ho avy lay fotoana, ary efa fantatra ary io ane io ten'Andriamanitra vakitsika io amin'ny Genesis toko 4:20 io na ny tenan'io tamin'ny Abrahama aza Saray de efa fantatr'Andriamanitra anio hoe za efa niteny tamin'ny Abrahama hoe tsy ny zanakao ny andovanao fa zay le Andriamanitra azy navelany. Andriamanitra tsy nanery okay, safidinareo zay, de ny safidiko, ny safidinao, safiditsika, de tena tsy manery atsika tokoa Andriamanitra fa avelany ianao malalaka amin'izay safidy raisinao, fa nefa izy mampianatra eto hoe
aoka tsy ho latsaka ao anatin'io fahavoazana io fahadisoana nazo any Sarai io a nanolokevitra ny Abrahama. De toraka izany koa tsika izay manatokantrano aleo re tena mba izay tolo-kevitra araka an'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra no arositsika na ny lahy ho an'ny vavy na ho an'ny vavy ho an'ny lahy, fa tsy maimaiky tsika arak'izay mety fieritreretantsika na mety fahalalantsika na mety tombatombatsika hoe zao ty fa alao ty no atao, fa tsika ny tatin'ny vokany avy eo. Ny tapany faharoa sady amin'ny ty tenin'Andriamanitra ty de araka ny sako tery am'belohany hoe iresaka tsika resantsika teo ny tantaran'ny Abrahama sy Sarai, iresaka tsika amin'ty tapany faharoa ty amin'ny ty tenin'Andriamanitra ty ny tantaran'ny Davida mpanjaka. Samuela voalohany 2:7-7 no jerentsika. De nandray nitandroka feno diloilo Samuela ka nanositra azy teo anivon'ny rahalainy, ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida nanomboka hatramin'izay andro izay dia nitsanga nisy Samuela ka nakany ramo. Ty tantaran'ny Davida mpanjaka ty dia mino aho fa maro amintsika koa no efa mahafantatra azy tsara mihoatra ny zaza. Fa zao misy fampianarana ihany koa, ary fampianarana ny amin'ny fomba tsara. Le teo hitantsika nisy lesoka, nisy fampianarana izay azo raisina tamin'ny nataon'ny Sarai fa tsy nahay niandry izy, tsy nahay tanty niandry tantana ny fotoanan'Andriamanitra izy, fa eto amin'ity tantara tapany faharoa resantsika iny amin'ny Davida indray dia misy lesona tsara azo ampiarina, azontsika iainana amin'ny fanohizana ny azakazaka, amin'ny fanohizana ny fanompoantsika an'Andriamanitra no lesona hotsoantsika amin'ny tantaran'i Davida ity. Raha ho jerena kely vetivety fotsiny miverina kely amin'le zava-nisy ny contexte teo amin'ity tantara ity dia nefa niteny tamin'ny Samuela mpaminany Andriamanitra hoe hanome mpanjaka vaovao amin'ny zanak'Israely fa efa nialan'ny fanahiko Saoly mpanjaka. De hitantsika teo amin'le andiny vakitsika teo fa nakany amin'ny zanaky Jese izy ary Andriamanitra efa nahita ny fony Davida, de i Davida mpanjaka le faralahany Jese no voatendry voafidy ho mpanjaka andimy andro Saoly. De hitantsika io fa tonga tany atokantranon-d'izy ireo Samuela nanositra diloilo ary nanositra ho mpanjaka ny Israely any Davida teo mason'ny ray aman-dreniny sy teo mason'ireo rahalahindreo. De ty no tena mahagaga zareo anatin'ity tantaran'i Davida ty rehefa nandinika an'ity 1 Samuel 16 ty teo ampanomanana an'ity afatra ty de zao. I Saoly mpanjaka amin'ny contexte io amin'ny fotoana io mbola manjaka izy eo amin'ny Israely, nefany Davida amin'le fotoana Saoly mbola manjaka ihany koa de nasian'Andriamanitra tamin'ny Samuel hosory io mpanjakan'ny Israely Davida. Ny tiany aviana de zao hoe misy contexte anankiroa, misy mpanjaka roa zany raha tena zay nitsorina amin'ny marina. Ny ray tena mpanjaka nosoran'Andriamanitra koa Saoly de ity misy mpanjaka anankiray nosoran'Andriamanitra vaovao andimby an'i Saoly na mbola tsy maty aza i Saoly mpanjaka. Zay mandriamanitra souverain azy izy ny mametraka, izy ny mandamina. Fa izao eto le afatra message tian'ny tompo mena anao, menantsika rehetrarehetra hoe na voaositra ho mpanjaka azy i Davida mpanjaka dia mbola niandry ny fotoanan'Andriamanitra Davida hoe eto ny fotoana ekaranao eo amin'ny fiandrianana andraisanao ny fanjakan'ny Israely. Efa voaositra izy raha raisina amin'ny Samuela mpaminany nanositra azy zany de afaka miteny mihitsy izy hoe efa mpanjakan'ny Israely fa nahagaga de ity tsy nimendimendy mihitsy Davida mpanjaka niaka ny fahefana, tsy maimaika mihitsy Davida mpanjaka ny anongana ny Saoly aka ny fahefana, fa niandry izy. Inona izy ianao ny antony? Satria Andriamanitra alohany nanendreny any Davida ho mpanjaka de efa nahafantatra mialoha ary fantany tamina na mbola tsy teraka ary Davida de fantan'Andriamanitra hoe le ranamany ty le zalahy ty manana fo akasitrahako izy ty, ary fantatr'Andriamanitra fa tsy ny olotra ny Davida no andeha anaonao foana nahaka fanapa-kevitra maimaiky tsy miandry
ny fitondrana sy ny fotoana sy ny fitantanan'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainana. Dia hoporofotsika amin'ny ten'Andriamanitra ny zavatra resako zany tsy sanatria anao filmation gratuite aminao fa aleo ny ten'Andriamanitra ny anaporofana zany hoe ahoana tokoa moa satria efa voasotro mpanjaka izy teo amin'ny andininy fa eo amin'ny Samuela voalohany toko 7:17 kanefa ny zava-misy dia ndao ary ho jerentsika ao amin'ilay andininy 7:20 amin'ilay Samuela voalohany toko 9:20 dia nampihetsony Saoly David amin'io fa voaositra efa nazo le onction divine onction royale mihitsy amin'ny mampanjakan'ny Israely azy kanefa natsony Saoly izy hoe asevy makaty David zanakao mpitondra hitendry zava-maneno fa nampanirahany Saoly ny mpanompony dia tonga David. Misy eo nataony David ary havana nampanjaka azy izy miverina nanompo izy. Lay mpanjaka voaositra miverina nanompo ny mpanjaka. Dia zany kisarina endrika nataony zany fahendreny zany fahatsapana nananany David zany ry havana dia tandindona sady koa ny amin'ilay natongavan'i Jesosy hamonjy anao namonjy ahy. Jesosy koa dia niandry ny fotoanan'Andriamanitra ray ny aminy ary nanaika lay mpanjakany mpanjaka lay Andriamanitra zanaka nanaika nidina nanetry tena ho lasa mpanompo ho tonga nofo noho ny amiko noho ny aminao na dia mpanjakany mpanjaka azy izy. Dia tandindony natongavan'i Jesosy io nataony David io hoe ilay mpanjaka efa voaositra mbola manompo ary dia nanompo an'ny Saoly mpanjaka i David mpanjaka toka entre guillemets satria efa voaositra izy fa mbola tsy nandray fahefana. Fa i David dia nanetry tena. I David tsy nanda jereva tsy nanda ny rainy izy tsy nanda niraky ny mpanjaka izy tsy niavonavona izy tsy nizaozao izy tsy nieboebo izy fa mifanohatra amin'izay tonga dia nilatsaka ambany David hoe mpanjaka ny miantso manompo azany. Zany rehefa ny andrasan'i Jesosy amiko izao. Za zany izy Jesosy amiko hoe Michel mahaiza miaina mahaiza miandry ny fotoanako ary isika izao sy ianao koa ao anatin'izany tsika rehetra ny tenenan'ny Tompo hoe mahaiza miandry ny fotoanan'Andriamanitra ry havana fa raha mendimendy isika hitantsika ny tantarany resantsika tamin'ny Sara sy Abrahama teo isika ihany nitaty ny vokany fa raha mahay mahandry tsika dia isika ihany koa nefa nitaty ny vokany ho jerentsika ny vokatra izay fahaizana miandry fahaizana manaraka ny laminy manaraka ny fitantanana napetraka Andriamanitra ny fiainan'i David izay ny vokatra izay teo amin'ny fiainany. Tsy hitako tsara hoe miezaka nijerana fa tsy hitako hoe firy taona David tamin'izy nazo an'io onction io nazo an'io ositra io fa fotoana talohaloha amin'ny nandraisan'ny fahefana io fotoana io ary porofony ten'Andriamanitra zany. Jerentsika dia taorinan'izay mitoy ny tantaran'i David. Lasa izy nanompo miverina tany amin'ny palais royal izy en tant que serviteur, en tant que musicien, en tant que violoniste royal. Nanompo tao izy dia mahafinaritra nahita fitita amin'ny Saoly mpanjaka izy. Rehefa mahay makasitraka an'Andriamanitra isika, rehefa mahay mahandra an'Andriamanitra isika, rehefa mahay mahatoky ny fotoanan'Andriamanitra isika dia mahita fity eo anatrehan'Andriamanitra ao, mahita fity eo anatrehan'Andriamanitra ianao, mahita fity eo anatrehan'Andriamanitra isika rehetra satria zany ny pleziran'Andriamanitra ry havana. Izaho sy ianao manaiky an'izay autorité an'izay hoe tena miandry le zanako. Ary ny tenanao fa amin'ny maha-olombelona antsika amin'izao contexte antsika izao zany hoe président république izy dia tsy mamenametratra ny hafa misy raha tsy manana an'ilay fanandrin'Andriamanitra, raha tsy manana an'ilay fitarian'Andriamanitra tao aminatiny ny David dia mety nanao foana mihitsy izy hoe tonga dia coup d'état royal mihoga ny Saoly fa zany ny au trône manomboka izao tsy izay mihitsy ny nataony. Dia vita io dia lasa izy mbola nanampy an'i Saoly niady tamin'ny fahavalon'ny Israely. Hitantsika izany taorinan'io Samuel 17 niady tamin'ny Goliata sy ny Filistine dia taorinan'izay mbola nisy ady maro natrehany. Ary ny tena ratsy tao anatin'izay dia tsy nisy fanahy ratsy tao amin'ny Saoly nitady hamono David ary tena novonoiny Saoly David fa tsy matiny. Hitantsika izany eo amin'ny Samuel 19 verset 10. Tsy décortique intsony fa tena miazakazaka be ny fotoana fa Andriamanitra rehefa ao amiko, Andriamanitra rehefa aminao, niza rehefa eo ampiandrasana azy isika, ninona ataky, ninona fanafiana taon'ny devoly dia Andriamanitra no maka misokipeny aminao. Andriamanitra no maka miadidy ny aminao ny amin'ny fiarovana anao. Dia nialy David
fa tena nalefanalefana de indrindrana nitrobaka ozy izy amin'io andininy io taorinan'izay nefa hitantsika eo amin'ny 1 Samuel 24 koa raha nitsoka am'izay de taorinan'izay de ala tsy maintsy nitsoka Davida ny ala teo amin'ny Saoly satria ny fofony aina izy de nandeha ny fotoana de hitantsika eo amin'ny 1 Samuel 24 fa andininy fafito fa tratrany Davida sy ny mpanompony sy ny miaramilany tao am'zoy Saoly mpanjaka de ozy izy ny mpanompony sy ny mpiaraka taminy io Davida natolotry Jehova aminao izy izy ny i Saoly mpanjaka vono izy de jerevina mbola réaction ny Davida tsy maimaiky izy hoe hovonoko am'izay anao fa ianao androany anao ny alefa nandro atory non mbola niandry izy ary mbola nitsipahany le tolo-kevitry ny meny mpiaraka aminy hoe mpanompony sy miaramila miara-miady taminy hoe fitaony aminy ry Davida fa efa io izy io matory io tonga de triparana fotsiny de vitany amin'io fa ozy izy Davida hitantsika zany eo amin'ny 1 Samuel 24 andiny fafito hoe sanatria amiko izy izy ny anendry ny voahositry Jehova mbola nandefitra izy mbola tsy fotoanany zao izy fa vohositry Jehova io teteny Davida amin'ny namany hoe alao Jehova ny ady ho any alao Jehova ny amaly ny aminy fa tsy izay za moa no izy de zay mihitsy ny tenen'i Jesosy amiko zao ny amin'ny tenen'i Jesosy amintsika tsirairay avy hoe aza maika ny amaly faty ny devoly de mety mame fakapana amintsika mety misy occasion tokoa mety misy opportunité hitanao hoe ity olo ity ne le nitady zavatra anao ratsy aminao hoe tadidinao io izy io fa tratranao de iny tokoa ianao anaty koa zao fa maty ianao ny any mahita ianao mahalala ianao de miandry atsika mandroboka atsika ao anatin'izay fahadisoany zay ny devoly fa ny ten'Andriamanitra de mampatsiahy androany fanamasina de miteny amintsika hoe aza maiky ary ny baiboly mampianaratsika zany valio amin'ny soza izy ny ratsy raha maly ihany ka raha misy olona nanao zavatra ratsy taminao toy nataony Saoly tamin'ny Davida iny napareagi tsy namono tsy nahaka-lefiny izy de meny lefiny ny Saoly fa nampetraka izy de lasa raha izy nandeha zany anisan'ny ary mbola niandry izy tao anatin'izany fotoana anresantsika rehetrarehetra zany niandry an'Andriamanitra izy ny amin'ny fotoana izay ametrahan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiandrianan'ny Israely de lasa ny fotoana riavana mety nandeha volana maro nandeha taona maro tonga amin'izay ny fotoana an'Andriamanitra hitan'Andriamanitra ary za manokana de mino ary mahatsapa fa mbola notinefin'Andriamanitra mbola volavolain'Andriamanitra Davida taorinan'ny auction royale napetrany taminy sy mandra-pahatonga azy teo amin'ny trône royal teo amin'ny toerany mampanjaka azy fa tsy tonga de nataon'Andriamanitra hoe eto anao de maketa ry havanao azon'Andriamanitra natao re zany azon'Andriamanitra atao zany amin'Andriamanitra tsy to amin'Andriamanitra mahay zavatra rehetra azy fa efa manana ny fitantanana izy efa nanana ny lamina izy ny amin'ny Davida hoe ty makety de manao an'izao de am'izao de amin'ity fotoana eto anao miditra eo de jerentsika angeanao 2 Samuel chapitre 2 verset 4 de avy ny lehilahy amin'ny Joda ka nanosona Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranaka Joda anisy nanambara tamin'ny Davida hoe ny olona ny Jabesy Gileada no nandevina an'i Saoly teo amin'io ten'Andriamanitra io de talohan'io de hitantsika fa maty anady Saoly sy ny zanany tonga ny fotoanan'Andriamanitra maty Saoly mpanjaka ary raha maty Saoly mpanjaka de ity mbola misy fampianarana amin'ny ten'Andriamanitra mbola naka fotoana Davida mpanjaka naka fotoana ny saorana nanao fisaonana nanao hira fiderana namorokira ho an'ny Davida mpanjaka sy Jonatana sy ireo lalahany izay namany akaiky ihany koa sady tena tia iny ary tia azy rehefa maty anady izy ireo izy mianakavy ireo fa mbola naka fotoana izy nanaovana an'izay deuil izay ary vity izay Davida vao tonga amin'ny fotoana an'Andriamanitra napetraka ho mpanjaka ny Joda ary taoriana kely de napetraka ho mpanjaka ny Israely mbola nisy transition kely ary teo quelques années 7 ans teo mbola teo amin'ny tao Hebrona izy nanjaka fa taorianan'izay izy vao nanjaka teo amin'ny ivon'ny Israely ray manontolo inona ny apahany azo raisana ny lesona soano anatin'ny tantaran'i Davida de araky ny tenin'Andriamanitra any amin'ny fampianarana amin'ny bokin'ny mpitoriteny hojerentsika ity satria tena atao hoe mame an'izay mpitoriteny hoe mpitoriteny toko 7 andininy 7 tapany 2 manao hoe ao ny fotoana anginana ao ny fotoana hitenenana zany hoe amin'ny fotoana
amin'ny fotoanany avy ny zavatra rehetra. Misy fotoana ako asain'Andriamanitra miandry azy ampanginana. De toy ny nataony Davidy io, tena za tena nazao mizara aminao zao tena Andriamanitra raha mbola tena gaga sy talanjana mihitsy hoe tena fahendrena lalina zany ary tena mendrika ho alay tahaka ny fahendrena nananan'ny Davida sy ny fihetsika nataony Davida. Fa na de voahosotrompanjaka tokoa zany izy de nangina izy. Na teo nivy mpiarabelona taminy amin'ny teo nivy ny ankonany azy, tsisy réaction akory tao hoe fahasoavana miditra tao tranony na ny dadany na ny mpiretam-po aminy, fa ohatrany jelena fotsiny ohatry hoe lasa mpanjaka ve zany le faralahy kely ty, dadafara zany lasa mpanjaka ato nefa ny lamatoa ny lalovan'ny Samuela fotsiny sy ny lahelo sy ny sisa. De nanginy Davida. De arak'izay hitan'le tamin'ny ten'Andriamanitra teo, verina nanompo azy Davida, verina toy ny lasa mpanompo any amin'ny saolim-panjaka, kanefa tonga tamin'ny fotoana n'Andriamanitra nampiakatra azy teo amin'ny fiandrianana. Ary tena mbola jeune âge Davida nandray pouvoir, 30 taona izy nandray pouvoir ny intronisé teo mampanjaka azy, ary nanjaka tany amin'ny 40 ans tany Davida teo amin'ny Israely, ary ny fanjakan'ny Davida de tena nampian'Andriamanitra Davida. Hitanareo zany fa namen'Andriamanitra vision Davida tamin'ny anangana ny tempolon'Andriamanitra sy ny sisa, marina fa itsiza namita azy hatramin'ny farany, fa ny vision an'izany de nomen'Andriamanitra azy tao anatin'izay 40 ans de règne zay. Inona ny conclusion raisitsika tapitra ny ten'Andriamanitra tamin'ity anio ity? Jehova mampianara anay hiandry anao. Ny zavatra nitovizany i Abrahama sy Davida de ity. I Abrahama sy Davida de samy niandry izy mirahalahy, toka izy mirahalahy mianakireo. Fa i Abrahama tsy nahandry ilay fotoanan'Andriamanitra fa niainy ny feon'ny Sarai vadiny, de nahazo olana izy no niteraka Ismaela mandrakitsika miainy ity. De mahita an'izany conséquence entre ny état d'Israël sy ny état arabe, fa ireo de mifandona hatrany noho izay vokatra zay tsy fiandrasana an'Andriamanitra zay. Itsika hatramin'izao génération zao mbola mibaby ny vokatra zany. Fa i Davida mpanjaka kosa de nahay niandry ny fotoanan'Andriamanitra, na de efa nosorana ho mpanjaka azy izy, fa mbola niverina nasen'Andriamanitra niverina ho mpanompo izy, nanompo an'ny Saola nandritra ny fotoana lavalava, izay vao napetraka Andriamanitra tamin'ny fotoanany, ary niandry fotoanan'Andriamanitra izy nandre ny fitondrana ho mpanjakan'Israely. Misy mpanompon'Andriamanitra iray afa nanafinaritra na hitako eto am-pamaranana amin'izao conclusion ty ten'Andriamanitra ty, miresaka ny hoe miandry an'Andriamanitra io de ozy izy hoe mpanompon'Andriamanitra any amin'ny fatratsimon'i Madagasikara any. Raha metsika définition izy na teo miandry hoe attendre na miandry an' Jehova, de ozy izy hoe za ozy izy de mitena an'ity famaritany ity hoe miandry an' Jehova dia matoky an'Andriamanitra tanteraka fa hiditra an-tsehatra izy ary miditra an-tsehatra Andriamanitra ary tsy andrasana ana olombelona izany, fa izy Andriamanitra tena no antenaina amin'izany zavatra zany. Izany hoe tehiteny le mpanompon'Andriamanitra hoe ny miandry de mira matoky. Izany hoe za zao miandry ary fantatry Jesosy ny zavatra andrasako, tsy zavatra ray ny andrasako fa zavatra maromaro, ary mino koa fa ianao koa zao miandry. De raha vadiko amin'le famaritana men'le pasteur io zany le izy de hoe matoky aho zany fa andray tanan'Andriamanitra, hiditra an-tsehatra Andriamanitra amin'io zavatra mahazo ahy io, fa ary tsy andrasako olona zany, fa izy mivantana mihitsy no intervenir amin'io zavatra mahazo andrasako. De izay no itovizan'izy ireo. Ary ny ainan'i Davida zany fa Andriamanitra mihitsy niditra an-tsehatra, niaro azy tamin'izy teny amin'ny Saoly, nanampy azy tamin'ny Filistina sy ny sisa, de farany napetrany teo amin'ny mahampanjaka azy. Araka ty teny Davida ty vakiziko izy hoe Psaume 25 verset 2 à 5, Salamo 5:25 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: Andriamanitra ianao no itokiko, na hoe Andriamanitra ianao no andrasako, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy andresy ny fahavaloko, eny aoka tsy homenatra izay miandry anao, aoka tsy homenatra izay miandry an'Andriamanitra, fa izay mandika foana ny lalàna no aoka homenatra. Andininy faefatra, aseho ihany lalanao Jehova, ampianaro ahy ny lalanao. Tario amin'ny famarinanao ampianaro ahy, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritry ny andro. Amen.
de tena nataony Davida hira mihitsy izy hoe ianao Andriamanitra no andrasako. Ary izay ny ela izy amintsika zanak'Andriamanitra rehefa miandry an'Andriamanitra isika, rehefa miandry an'Andriamanitra isika de araka ny ten'Andriamanitra nataony Davida io salamy io hoe Andriamanitra ianao no itokinay, Andriamanitra ianao no famonjenay. De ilay Andriamanitra ny loharan'ny famonjena antsika, le source de notre salut. De tena mahatokytsika mandritra le temps d'attente. Mety ho vetivety ve tsy fantatro, mety ho atonontonony ve le temps d'attente-nao tsy fantatro, mety ho ela be mihitsy ve. Andriamanitra reny mahalala fa zao ny teniny amintsika hoe mahatoky azy izy no ataontsika atoky izy no andrasantsika araka io teniny io natao Isaïe 40 verset 31. Raha jerentsika io ten'Andriamanitra io sady teny fikasana izy io, teny fikasana ho an'ny zanak'Israely izy io. Rehefa babo ny zanak'Israely mbola miandry ny fanafahana de teny fikasana ho ahy izy io teny fikasana ho anao izy io. Misy zavatra telo atsoanao anatin'io ry havana amin'io ten'Andriamanitra io. Ny voalohany hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay miandry an'i Jehova dia handroso fihery kosa. Tiany Jesosy tenenina amin'izany de zao, tiany ten'Andriamanitra zaraina de zao hoe teny fikasana io izay miandry eto aloha de tsy pihana tsara, izay miandry ihany no afaka hisitraka, izay miandry ihany ny afaka azo, afaka hidiokan'izany teny fikasana izany. Fa zay tsy mahay miandry sy izay tsy miandry an'i Jehova de tsy afaka ny anatenan'izany akory. Fa ho antsika izay miandry ary aporisihantsika, ankahirezantsika hitoetra hatrany eo amin'ny helatry ny tsoa hiandry azy amin'ny fotoanany. Fa zao promesa anankitelo no meny antsika: mampanantena ahy izy fa hanavao ny heriko, mampanantena anao izy fa hanome ny hery no anao, araka ny teninao amin'ny Petera voalohany toko fa araka ny ten'Andriamanitra amin'ny Petera voalohany toko voalohany 1:5 manao hoe ny herin'Andriamanitra no fiarovanao anao. Ny herin'Andriamanitra no hiaro-antsika eo mandritra antsika miandry azy iny de mampanantena an'izay ahy izy de hoe mandroso herintsika. Ny faharoa tsy vita an'izay ihany fa afaka ianao manana fahafahana ianao misondrotra, miakatra, manidina toy ny reny voromahery reny, na de eo aza ny zava-manahirana satria zao tsy azo lavina koa. Fa mandritra an'le fotoana endrasantsika azy iny misy zavatra miseho eo, mety misy ady sarotra lalovana eo, mety misy fizahatoetra mamay eo, mety misy ady mangotraka mihitsy atrehako atrehanao. Fa ozy izy hoe eo amin'ny ianao miandriny mihitsy de meny fahafahana ianao afaka hisondrotra hihoatra io zavatra manahirana lalovantsika io eo amintsika miandry azy io. Ten'Andriamanitra zany tahaka an'ireny vorona, tahaka an'ireny aigle reny. Ny aigle na misy problème ary na mety hoe marary ianao raha kaniny rehefa tokony mihitsana de avaozana sy ny sisa fa manidina foana izy, miakatra surmonter le problème. De ohatr'izay mihitsy ny problème lalovako eo amin'ny ara-panahiko na eo amin'ny fiainako, ohatr'izay koa ianao afaka misurvoler an'izany ianao rehefa miandry an'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra zany manana an'izay fahafahana zay ianao misondrotra miakatra avoavo kokoa. Ary ny fahatelo farany de zao: na hiazakazaka azy ianao de tsy ho reraka. Ary tenin'Andriamanitra teny fikasana fahatelo antsika zany, azakazaka ara-panahiny tiana resahana eto fa tsy azakazaka manao sprint na manao any amin'ny Jeux olympiques ny Tokyo ohatra, fa le azakazam-panompoantsika eo amin'ny fiandrasantsika an'Andriamanitra de mampanantena antsika Andriamanitra. Fa na ao anatin'ny fiandrasana azy tsika de na hiazakazaka ary tsika tsy ho reraka, na andeha azy sika tsy ho sasatra. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra. Ary alohan'ny ivavahantsika de ampatsivany fanamasina ny tantaran'ilay lehilahy ao amin'ny Jaona toko 5:15. Miresaka fotoana, miresaka fampianarana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny teo hoe Jehova mampianarana ahy hiandry anao. De hitantsika io tantaran'ilay lehilahy tao amin'ny farian'i Betesda. Jaona toko 5:15 jereo rehefa avy eo na afaka manaraka ianao. Niandry io lehilahy io valo amin'ny 30 taona, 38 ans ny andrasany teo amin'ny farihy io hoe rehefa mihetsika ny rano ka milatsaka ao anaty rano de sitrany. Rehefa misy anjely Jehova manetsika ny rano de sitrany. Ry havako, niandry izy nanomboka tamin'izy vao tsy haiko hoe 4 taona izy no ny taonany tamin'izany, fa ny fantatra hoe valo amin'ny 30 taona izy niandry teo amin'ny farihy. Mety matsily izy, mety paralysé amin'ny fandrinana izy ozy ny ten'Andriamanitra. Fa zao tonga ny fotoana an'Andriamanitra ny aminy de nandalo teo Jesosy. Any firavoravon'ny Jiosy io any firavoravon'ny judaïsta ny fotoana tamin'io, fa Jesosy tsy nakany amin'ny sinagoga
fa lasa jesosy a nijery ny olona marary, lasa jesosy a nakany amin'le olona manana olana. De ohatr'izay koa zao jesosy androany, fantatry jesosy zao ny zavatra mahazo ahy io, fantatry jesosy zao io zavatra mahazo anao io, fantatry jesosy tsara be ry havana ny fotoana ny andrasanao io zavatra ao io, fantatry jesosy tsy atoronao an tsy atorony jesosy tsy atorontsika ny jesosy zany fa fantany a ny zavatra ny andrasantsika tamin'izay io. De tony nataony tamin'io lehilahy io a vala amin'ny 30 taona, ary ny mahasamy efa ny tantaran'ity lehilahy ity de zao tonga de tsy nanontany jesosy raha manamarika ianao, tsy nanontany finoany jesosy a, fa ozy izy hoe betao ny fandrianao nitsangana de mandehana, ary tonga de nanatateraka an'izay a ilay lehilahy, zany hoe onena azy Andriamanitra, onena azy Jesosy. Zay le fony Jesosy, lay antra, lay fitiavana mahita hoe ty olona ty tokoa ne de tsy ho lasa iroboka voalohany ao anaty rano mihitsy, satria izy malemy tsisy mibata fa zay olona afaka mijoboka voalohany no tafiditra fa nandalo izy. De toy izay onenantsika Jesosy ary niaritra io rangahy io, ary tonga ny fotoanan'Andriamanitra, nitendrin'Andriamanitra tamin'le rangahy vala amin'ny 30 taona de vo izy nanaraka an Jesosy. Hitan'ny Jesosy tany amin'ny sinagoga izy, nanaraka an Jesosy tany hoe io Jesosy io nanasitrana ana, ary fantatry ny mpiara-monina zany hoe ty le lehilahy nalemy vala amin'ny 30 taona. Mino ary havana fa tsy vala amin'ny 30 taona ianao nisy zavatra niandrasanao tamin'i Jesosy, fa zavatra nalainy ny ten'Andriamanitra iny a hoentina ilazana amintsika fa maro ny andry ary mbola samy miandry isika, fa ny mahafinaritra de ty rehefa mahay miandry isika de tonga Andriamanitra amin'ny fotoanany ary manome zay zavatra andrasanao. Raha hivavaka ary tsika de ndao hangataka amin'ny Jesosy hoe zavatra roa Jesosy ny tena ilaintsika amin'ity fiandrasany ity. Hoy ny tompo amintsika hoe ny voalohany a manana finoana an'Andriamanitra, ary ny faharoa manana faharetana. Ireo zavatra roa ireo no takin'ny tompo amiko a, toetra takin'ny Jesosy amiko a eo ampiandrasana azy a, de afaka ny ino a, afaka ny anantena fa andray an'ny valimbavaka, andray an'izay zavatra andrasantsika aminy isika. Andeha aza hivavaka isika amin'ity maraina ity ary manasanao a, raha hivavaka isika de hangataka ny finoana io, io finoana io hoe Jesosy io ampio zay a hiandry anao mba tsy ho maimaika toy ny nataon'ny Saray, fa hiandry anao tahaka ny nataon'ny Davida. De toy izany amin'ny fiainantsika amin'ity volana itsahantsika ty, amin'ity 5 volana farany amin'ity taona ity, ampianary zay Jesosy a hiandry ny fotoananao. Maro ny asan'Andriamanitra na teto fiangonantsika azy, nisy adi-panahy ny andrasantsika, nisy adi-panahy tolona mbavaka nataontsika, nefa ny vavahantsika nilitry ny taona maro, folo taona latsaka kely ny vavahantsika ny amin'izany zavatra zany. Tonga ny fotoanan'Andriamanitra hoe eto ry fiangonana ny amaliko anareo a, de miditra tsehatra Andriamanitra, de tsy misy mahasakana, de mitondra valimbavaka Andriamanitra. De toy izany no ataony amiko, amen. Zany zao hoe Jesosy io hitsova vombelona ny erina any a ny amin'ny ny andrasako anao, ary ho hanomezako voninahitra anao, ary hanamarinako ny teninao fa izay miandry anao a de mandroso hery, elatra ny akarany toy ny voromahery, andeha izy tsy reraka, azakazaka izy tsy sasatra, fa miandry ampinoana ampaharetany. Vavaka tsika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny teninao, makasitraka ary manome voninahitra anao satria nampianatra anay ianao ny amin'ny ahaizanay zanakao hiandry anao amin'ny fotoananao rehetra. Makasitraka ary manome voninahitra ny anaranao zay Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina tamin'izany teny mamy, teny balsama ho anay izany, satria fantatrao marina Andriamanitra, fantatrao Jesosy fa za zao de miandry zavatra, fantatrao ny zavatra atantoko eo amin'ny fiainako ara-panahy, ny fiainako amin'ny maha-olona, ary fantatrao koa ny atanton'ireo mpanomponao rehetra zay manaraka nyity tenin'Andriamanitra ity, nandray zany teninao zany. Za Jesosy mino a fa zany teninao zany tsy hiverina aminao raha tsy manatateraka izay zavatra andrasanao aminay tsirairay avy a ianao, ary anampy anay tsirairay avy ny fanahinao masina mba hiandry hanana n'ilay finoana, ampitomboy ny finoanay tsirairay avy. Ny amin'ny finoko zao Jesosy a mangataka aminao a ampio ny finoanay eo ampiandrasana anao, tsy ny finoana ihany fa miteny ianao amin'ny Romana 5:4 hoe manana koa faharetana, satria mila manana faharetana eo ampiandrasana, satria mety ho lavalava ny fotoana, mety ho vetivety ihany koa, fa ampio zay hanana an'izay faharetana izay. De ny tsirairay avy zay naheno zany teninao zany a mba hiandry anao manomboka eto, ary ny devoly zay mitondra hevitra ratsy, mitonga fakapanahy ho anay a, de ny fanahinao masina ny rahanao anapatapaka an'izany, fa mba hidiokany zany teny fikasanao zany zay araka ny teninao teo hoe mandroso hery zay mahay mandry anao, miazakazaka nefa tsy reraka, manidina tahaka ny voromahery. De mba ho zaho zany Jesosy a, mba ho izay rehetrarehetra, mba ho fiangonanao rehetra anana an'izany toe-panahy mahay miandry anao zany.
dia makasitraka ary averinay aminao ny voninahitra ary ny voninahitra dia fanao hatramin'izay ka hatramin'ny taloha indrindra ka nio ary manak'izay dia misaotra fa tsara ianao ary menao izany fotoana izany zay afaka midera mamia voninahitra anao ny anaro anao tompona anaovako izany vavaka izany. Izay ny tenin'Andriamanitra fa dia makasitraka antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany.